Fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miarahaba tompokolahy finaritra tompovavy ampanajana ihany koa no anasainao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voangona tamin'ity androany ity. Isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity ary ny akon'ny toetr'andro izay nanerana ny nosy moa no avy ny orana. Eo ihany koa ny akon'ny valo marsa izay fankalazana izay androny valo marsa izay ka hoentina ho anao ao anatin'ity vaovao ity avokoa izany. Makasika kosa ny toetr'ny andro ary ndeha anokafantsika avy hatrany ny vaovao atsika. Raha niditra an-tanety omaly rivo-doza Haliba dia efa miha levona kosa izay raha tamin'ity andro any ity raha ny fanazavana nataon'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Mbola misy kosa anefa ny andian-drahona entiny ka tokony hitandrina ireo faritra rehetra voakasik'izany ny andinidiny avy hatrany. Raha ny filazana nataon'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro tamin'ny 10 ora maraina androany dia ao amin'ny distrika Mihandrovazo no misy ny foiben'ny ilay andro ratsy faraiky amby 10 izay niditra an-tanety omaly alina tokony tamin'ny 9 ora tany. Marihana fa efa mihalevona mendalana izy amin'izao fotoana izao. Ny andian-drahona entiny dia mitondra orana betsaka indrindra any Boyeny sy Sofia. Noho izany dia mbola manankely filazana rehetra mikasika ny rivo-doza ho an'ny faritra Boyeny, Betsiboka, Melaky ary Menabe. Mbola manankely ihany koa ny filazana mikasika ny fahabetsahan'ny orana voarain'ireo faritra voakasik'izany. Manohy ny diany mianatsimo atsinanana ka mahafaka 20 kilometatra isan'ora ilay rivo-doza Haliba. Tamin'ny 9 ora maraina teo dia tany amin'ny 500 kilometatra atsinanan'ny Mananjary no misy ny foibeny. Mitondra tafotra mahatratra 500 kilometatra isan'ora izy any amin'ny faritra manamorona ny foibeny. Ny mpanjony sy ny mpitatitra an-dranomasina eo anelanelan'ny Analalava sy Morondava ary Manoro sy Tolanaro dia aoka tsy mbola iandrika aloha raha ny fanambarany mpamantatra ny toetr'andro. Ny manjono eny an-dranomasina eo anelanelan'ny Manoro sy Antsiranana dia iangaviana koa mba hitandrina tsara fa aheriny ranomasina. Ny mponina any amin'ny faritra mora tondraka amin'ireo faritra rehetra nahazo filazana dia iangaviana mba hamonjy toerana azo antoka.